20 candidat nanao sininy pacte nataon'ny FFM androany saingina ankamaroany solitena tonga teny amin'ny CCI Vato, nisy nanao soni ankitsipo, nisy nanao réserve. Lozam-pifamoivoizana indrindra fa nivokatry ny moto no antony valopoloisan-jato ny traumatisme crânien tonga eny amin'ny hôpitaly, 20 mahery avokoa ny ankamaroan'ireo voadonany amin'ny lohany ary maro ny maty vokatry izany. Aitrano Etseroa, fotoana fihetsehan'ny adalan'ny olombelona sy ny biby izao ny astrologue iray. Vehivavy iray indray no nidorany vadiny tamin'ny solika, roa tokom-bolana tao aoriana nafatiny zanak'izy ireo tao anaty lavadrano. Namantana trano fivarotana iray ny taxi be Tetsatsahabe, efa tena amin'ny 67 hectare no tsapany mpandefa hafahafa ilay taxi be noho izao namotoza izao. Miarahaba tomboky lasy tomboky vavy, manambahiny sika amin'ity anio ity fa iny tompotrano rano marimarina kokoa ny tony andahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM hitondra amintsika fanazavana mahakasika ny fandarana manokana hovokariny eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo. Anomboana ny fampahalalam-baovao, mafana ny andro, mitady ny akanjo maivamaivana ny olona amin'izao fotoana izao. Tsy diso anjara amin'ny lamaody amin'ny andro mafana ny vehivavy amin'ny sokajy-taona rehetra mahasarika azy ireo ny short débardeur sy ny kapakapa maivana amin'ny loko marevaka fanadihadiny Muriel Iandriana. Miezaka hanaraka lamaody ny ankamaroan'ny tanora eto an-drenivohitra, maro ihany koa ireo efa zokonjokony no tsy tara. Loko marevaka, akanjo fohy, kapakapa no lamaody amin'izao fotoana izao. Saika ireny indray no ifanitofana sy hita betsaka eny an-tsena. Mahasarika ny olona kokoa ny entana eny amin'ny friperie, ny eny amin'ny magazay ihany koa maro karazana sy tsara kalitao. Le robe bustier reny na le combi short reny koa izy dia rehefa maivamaivana fotsiny dia mety daholo. Créateur biza na tonga kely satria mafana ny andro dia mba misoso tsara ny tongotra. Zavatra fluo ohatrany hoe mba marevadrevaka ny tsaratsara rehefa mafana ny andro. Sorta de capa de lobaka manifinify, lobaka borin-tanana. Ary loko ve tsy mifidy? Mena de manga. Akanjo ete fotsiny dia zay, maivamaivana. T-shirt de short na robe maivamaivana. Ny kapakapa sy ny short ary ny robe kely samy fanitofana avokoa rehefa amin'ny fotoana handozana ny atsika ho toy izao. Ny vidin'izy ireny izay miovaova araka ny mpivarotra noho ny fitobahan'ny karazana entana isan-tsokajiny. Ohatra ho an'ny ambonin'akanjo, 2 isan'andro ny lafin'ireo mpivarotra akanjo vaovao, manafatra entana avy any ivelany, mivarotra amin'ny magazay, 4 ariary ny iray amin'ireo. Akanjo débardeur zao no tena mandeha satria be mpanao vakansa. Fidy couleur be dia marevadrevaka be satria marevaka ny lamaody. 175 hatramin'ny 250. Débardeur avieza moa izy itony? Paris, France. Eto amintsika, hiteny amin'ny friperie ihany ireo marika akanjo vidiana lafo eny amin'ny magazay ireo. Malafatra amin'ny 100 isa kosa amin'ny vidiny 10 ariary ny mpivarotra akanjo maivana eny amin'ny friperie. 5 000 vao vasolta ka varapikambo izany. Dia sisa tsy lany amin'ny 15 000 zany dia 5 000. Dia malafo amin'ny firy isan'andro t-shirt? Malafo zato. Rô za amin'ny zao vanim-potoana izao zany dia entana mangatsiatsika zany tena mandeha amin'izao satria nanay zany ny lamba manaraka amin'le mafana dia zao nanay body tinika zao dia resaka chemise le resaka mangatsiatsika reny zao tena mandeha amin'izao fotoana izao. Efa manomboka manao akanjo miboridandrindrana sy fohy ny tovovavy, mbola hitombo ny hafanana amin'ny volana oktobra melohan'ny rotsakorana amin'ny fisasahan'io volana ho avy io. Mandrapatonga an'izay aloha, ny volana no tsy ampy raha mitaha amin'ny entana mahasarika miparitaka eny an-tsena rehetra eny. Eo amin'ny pejin'ny fifidianana vitsy, tsy ampy ny atsasa-manilan'ireo kandida no namaly ny antso nataon'ny FFM matetsy amin'ny CCI Vato androany tamin'ny fanaovan-tsony ny dinam-pihavanana ho an'ny fitoniana. Mbola isy ny fionana amin'ireo kandida izay tsy tonga hoy kosa ny jeneraly Rabotarson Sylvain fanadihadina. Fito ireo kandidaty tonga tetsy Vato nanoana ny antso nataon'ny FFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Fito ihany koa ireo solotenany ny kandida. Izany hoe maro amin'ireo kandida no tsy voasarika loatra hanao soniny diny. Ny FFM izay nilaza fa maro amin'ireo kandida ireo no manatanteraka fitsidiam-paritra amin'izao fotoana izao antony tsy fahatongavana.
no marina izy ireo ihany koa fa afaka mbola manatanteraka izany izay tsy tonga no ity androany ity fanomboana amin'ny fomba ofisialy. Amin'ireo misy tonga ireo aloha zany dia misy azony amin'ny telefônina satria misy agny fa manao fidepartany fa aminay zay zavatra zay tsisy mahakivy satria tsy manao zavatra tsy mora ary raha mba ho raikitra mitantara zany fa ny malagasy dia iverana indray zany amin'ny sotoavina dia ny fampihavanana sy ny fihavanana zay zavatra zay satria ilaysika mba ilamina ty fifidianana ity satria fa arak'ilay voalaza efa mijaly ny vahoaka malagasy mitadiavintsika zany dia ilamina aloha mandritra ary orinany ny fifidianana ary zay resy eo zay akory tsy milaza hoe tsy maintsy tsy manana verzo zay nanosiny atao manana voady rekorehetra ny candidat araky ny code électoral misy ny tribunal électoral azo anaovany ny reketiny. Nametraka fepetra vao nanao sini ny candidat sasany toan'ny Patrick Ramiaramanana nambara mifaratoa misy amin'ireo candidat no lany nefa hita miariary fa hoe nampiasa ny volan'ny malagasy sy hoe nandresy no ny tombo nomeny tompony ndraiky mpanjakana sasany azy dia tsy anaiky izany ny tenany. Ny lafin'ny fampihavanana ihany ho izy no nanaovana soni. Zay no natonga ny hoe ny soni dia natao amin'ny resaka hoe fihavanana isorana indrindra mba-kevitry ny fampihavanam-pirenena zany fa raha misy kosa aloha ny fahalalana io ny hoe tokony misy ny mangarahara amin'ny fampiasam-bola amin'izao resaka fampielezan-kevitra zao fa raha ohatra ka vola avy namarotana tanindrazana no entina andresena dia zay kosa aloha dia tsy anaiky an'izany fa raha resy zay dia tena arabainay tokoa zay nandresy amin'ny ara-dalàna. Misy ministra zay mipetraka miaraka amina candidat anankiray zay toerinay tanteraka satria ny lalàna dia mazava fa mampigadra 5 taona hatramin'maizina ary 9 tapitrisy ariary ny sazo ho an'izany ministra zany nefa hatramin'izao tsisy miteny akory ary lasa fananan'olon-tokana ny télévision nationale sy ny radio nationale ary misy ihany koa nefa manomboka nefa zay mbola tsy mahazo manao propaganda. Ireo candidat izay nanaiky ny anao sini ny dina-pihavanana ho an'ny fitoniana nahitana ny solitena ny Ajo Andrenanarivelo, ny candidat Julien Zafimanazato, Ira Jonar Mampianina, la David Sondre Parany dia samy nanazava fa ho an'ny firenena no antony nanaovan'izy ireo ny soni. Zay dia nanao soamantsara satria manaiky ny zavatra rehetra voasoratra ao. Aminay mantsy tsy dina lalàna io fa dina moraly. Ny lalànany any amin'ny code électoral sy ny any amin'ny texte hafa any zany miatra zay raha ohatra hoe mandika ny lalàna izy. Noho zany tsy olana aminay tsy fahatongavany na fandefasana solotena ohatra ny ataoko zao. Tsy hoe tsy lara-pahamehana mifanohitra amin'izay ara ny fomba fitondrantenanay fa efa somary diso aoriana raha miohatra amin'ny fandaharan'ny programme ataon'ny candidat any amin'ny province ny fahatongavany fanasana. Matoa milatsaka ho filoham-pirenena dia miendrika hitondra ny Madagasikara. Noho izay antony izay tiany hifanomezana taratasy soniaviny dia ho tanterahana fa tsy atao hoe ohatra ny fanao an-jazakely soniaviny androany dia tsy pahiny rapitso ho tanterahana izay zavatra soniaviny. Izy io zany tena momba fihavanana ho an'ny olona izay latsaka candidat karak'ilay niteneniko teo valeur fototra hijoroany MTS zay fihavanana izay dia nanao soni izay. Misy amin'ireo solitenan'ny candidat na candidat tonga teny an-toerana no tsy nanao soni ny dina. Anisan'izany ny candidat Fara Tsimbalsan, Rajemson Rakotomahary, Voninahitsy, Jean Eugène. Soni fotsiny ihany nefa no nitanterahana androany. Tsy misy afa-tsy ny fifanekena mazava ny fanajana ny sotoavina malagasy no voarakitra ao anatin'ny dina. Tsy voarakitra ao ihany koa ny hoe inona no sahazan'izay tsy manaja nyity fifanekena ity. Eo amin'izay pejy ny fifidianan'izay hatrany mba tsy isian'ny fihoaram-pefy no antony isian'ny fanaraha-maso ireo kapila fanentanana sy ny fandaharana hifanatrehan'ireo candidat mandritry ny fampielezan-kevitra ao amin'ny anao manjery-panjakana hoy ny avy eo anivon'ny vao Miramahal eo tena misahana ny fifidianana. Isy ny komisiona anatrika ny fakanany sary sy ny feo amin'izany ka hiditra ny tsehatra avy hatrany izy ireo raha toa ka misy ny tsy fanajana. Anisan'ny mbola andefasana ireo rakitsary sy rakipeo any amin'ny senita mba hanarahana amin'ny atsakany sy andavany ny ora izay voafaritra anatanterahana ny fandaharana na ihany koa ny fanentanana. Noho izany ireo izay mihoatra ny fotoana na dia kely fotsiny aza dia isy ny fanapahana avy hatrany. Io zany tsy misy sivana eo fa arak'izay voalaza zay dia tsy azo atao kosa nefa ny manao teny tsy voahevitra mety hanao intohina izay le fifanajana na ny fandalana ny fihavanan'izay ary tsy le support ho alefa ihany fa akoatr'izay zany dia misy ny ady hevitra zay hifanatrehan'ny samy candidat mazava loatra fa
amin'ny fotoana izay hanaovana ny tournage na ny enregistrement ho an'ny RNM zany io sy ny TVM dia ho eo ny solotena mpikambana ao anatin'ilay ravitra mpanao ny fankatoavana na ny structure de validation ataontsika hoe fioara-pefy amin'ny fomba fanehoana hevitra dia avy hatrany dia efa miteny manao zay fanamarian'izay ary ahitsy avy hatrany izay mety fihetsika manao itohina ny fifanajana sy ny fihavanana eo amin'ny samy candidat zay na dia eo azy zay toromaritra zay mety tsy ho adzain'ny candidat zany ny halavan'ilay fandaharana zay omena azy amin'izay fotoana izay zany ary antony tsy maintsy andefasana ilay support aty amin'ny senita milohan'ny andefasana azy. Ny aona tamin'ny mpikambana malagasy miara-miainga MMM atao vakinankaratra ny filohan'ny MMM ajo andrenana Arivelo ny faha 12 ny volana septambra 2024 tao tsara sotra Antsirabe 1 na tonga solotena avokoa ireo distrika Ambatolampy, Antanifotsy, Afaratsio, Antsirabe, Antsirabe 2, Betafo ary Mandoto. Ny tanjona tamin'izany dia ny fampahafantarana ireo kandida hirotsaka ho solombavambahoaka. Anisany anatrika io fihaonan'io ihany koa ireo ben'ny tanàna ao amin'ny faritra vakinankaratra miaraka amin'ireo filoam-pokotany sy ny lefiny. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fotoana io ihany koa ny mpandrindra vaovao ny malagasy miara-miainga ao amin'ny faritra vakinankaratra Maître Valsoa Razafy Mahatratra. Ankoatr'izay manomana hetsika lehibe ny MMM vakinankaratra amin'ny faha 20 ny volana septambra ho avy izao. Ho fanomanana izany dia fokotany 80 no handray anjara ary olona 9 no entaniny. Fantatra moa fa mitomiana atsimo ny dian'ny kandida azo andrenana Arivelo ankehitriny. Osay indray 5 volana izay no tsy nisy intsony ny famatsim-bolo fitandronan'ny filaminana any Atsimon'ny Nosy. Tsy nanavao fitaovana ihany koa ireo zandarmaria entina hiadiana amin'ireo dahalo sy ny mpangalatromby miteraka fanakorontanana indrindra amin'ny akatoky ny fifidianana filoham-pirenena. Tapakary fanao ezaka manokana hitandronan'ny filaminana any Atsimo ny zandarmaria pirenena mandritry ny famaranana ny fivoriana nataon'ireo tompon'andraikitra manerana ny Nosy. Mijerena ihany koa mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Tapaka tamin'izany fa anao ezaka manokana ny atao amin'ny zandarmaria pirenena mba hanenjehana ny resaka alatromby ary ahatratrarana izay rehetra tompon'andraikitra amin'izany, indrindra fa ny tompon'andraikitra ara-panjakana na zandary na délégué-panjakana eo na vétérinaire na olom-boafity sy izay rehetra mety ho tafiditra anatin'ny fanadiovana omby halatra. Vao vita androany moa ny fivoriana dia hiverina taoko manomboka rabitso ireny tompon'andraikitra ambony rehetra miverina any amin'ny faritra misy azy tsirairay dia anjaran'izy ireo no mamaritra hoe efa tsy ho ela ilay izy fa tsy maintsy tonga dia tanterahana na ny resaka ady amin'ny alatromby indrindraindrindra moa fanomanana ny fitandronana ny filaminana mandritra ny fifidianana. Trangam-piarahamonina iray no anohizana ny fampahalalam-baovao. Vehivavy iray 25 taona no saiky maty nodoran'ny vadiny tao an-trano ny asabotsy lasa teo tany Ampitatafika. Tsy fantatra izay nanjoany ity raim-pianakaviana na havan'izany loza izany. Lasa nitsoaka namonjy ny ray aman-dreniny izy rehefa tsy nahafaty ny vadiny ary nilaza fa hamono tena ihany koa. Tsy fantatra izay niafarany. Ilay vehivavy kosa may hatramin'ny 700 ny vatany. Fanadihadiana. Tamin'ny roa tokom-bolana lasa no niandohan'ny disadisa teo amin'ny tokantrano iray tao Ambodirano Ampitatafika. Latsaka tao anaty lavatrano ny zanak'izy ireo ary maty noho izany. Vokany tsy nilaminy intsony ny tokantrano taorian'ny nahafaty io zanak'izy ireo lahankely roa taona io izay sanany faharoa. Mbola mangidy amin'ity renim-pianakaviana ity ny nampatsiahy ny antony nahatonga an'izao fahavoazana izao. Tamin'iray andray andro azoma nanasa lamba dia misy ompiana ondry kelina izay moa ato. Dia kanja ireo ondry ireo mivoaka anankiry amin'ny zavatr'olona tery dia nanenjika an'ireo ondry ireo ilay fatsakana nefa ny saromako tsara verina vana izy ianao andeha anakobandamba izy nefa atao fatsakana dia niantsoantso fonjeo dia olona manodidina no namonjy anay. Dia maty ilay zakely mbola niala teto mbola nisy aina dia nentinentany amin'ny SDRA dia hoe tsy hisy aina intsony izy izay fa andana mody dia izay nampatonga ny olona nisy hatramin'izao hoe aina solon'aina maso. Nanomboka teo ny namoy foranga saingy fa miozam-po ny vadika habibiana. Nambarany fa tsy mahay mitaiza ny vadiny ary nokasiany tanana. Efa ela ny nikasany hamono tena ka ny asabotsy lasa teo no tanterahany izany rehefa avy niantsena ilay ramatoa sy ny zanany lahankely voalohany. Nandeha niantsena aloha izay mianaka dia tonga fantsy izay
dia zaho zany nieritreritra hoe efa nandrehatrafo dia izy ka hoy izay nao afa nampiretiny teo ampovoan-trano dia niazakazaka namonjy an'ilay hafa dia nisy pétrole moa teteh tanako dia nitobaka teteh aminahy ilay pétrole satria izy miteny hoe hamono tena anaraka ny zanako dia nitobaka teteh amiko ilay pétrole mainka hamonjy an'ilay hafa dia izay no navoana. Tsy mbola tonga anjery ny fahasalaman'ity ramatoa ity ilay vadiny hatramin'ny trangano nandorany azy. Ary fantatra fa nitsoaka any amin'ny fonenany ray aman-dreniny. Mikasa ny ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana ny ray aman-dreniny Veroanta, saingy toa tsy mankatolo loatra izany ity zanany vavy. Ny tena eritseritra zany dia hoe aloha mihitsy izy aloha fahaizana kely amin'ny lalàna dia efa tantsara amin'izay. Nefa moa ilay zanako moa izay zany samy manana ny eritreriny izay menaka. Fitsaboana nentim-paharazana no hitsaboan'ny ray aman-dreny any Veroanta amin'izao fotoana izao, ilay rangahy kosa tsy hita popoka hatramin'izao. Manoloana ny trano sy ireo loza matsiravina ny seto eto amintsika tato ato dia nanambara ny mpandalo ireo fomba mampanao malagasy iray nataonay fa ao anatin'ny fizaran-taona ara-masoandro isika amin'izao fotoana izao. Ny volana septambra no lohataona malagasy, vanim-potoana hitrangan-javatra isan-taona izany ary tsy dia tokony atao ahagaga loatra raha ny fanazavany arahintsika tahaka izao. Tsy misy ninona akoriny amin'izao hoe misy zavatra hafahafa na misy zavatra tokony ahagaga. Fa tahaka ny isa-taona ihany efa fantatra fa maina ny andro rehefa tonga ny lohataona tahaka izao mafana dia mora mirehitra ny zavatra maina rehetra ka noho izany dia mila fitandremana rehefa manao afo ao an-trano. Rehefa mafana toy izao koa ny andro efa fantatry ny akamaroan'ny olona zany dia mora mihetsika ny haromotan'ny biby ary mora mihetsika koa ny adalan'ny olona sasany izay manana retin-tsaina sasany. Fa tsy ny adala rehetra akory no mihetsika rehefa ohatran'io fa misy sasany mihetsika rehefa tonga ny lohataona amin'ilay andro mafana be iny. Ka tsy misy zavatra mahagaga zany rehetra zany fa toe-javatra manaraka toe-trandro fotsiny ohatran'ny nisy hatramin'izay fa hatrany amin'ny andro ny taoloka mandrakizao ary mbola itoy foana hatrany hatrany. Fa omaly dia tsy ankazomanga no nitrangana herisetra. Ray mpianakaviana iray nitsatoka ny zanany vavy tamin'ny antsy. Ny herisetra mianjady amin'ireo ankizy ara-batana no matetika mitranga eo anivon'ny fiarahamonina. Misy ireo ivotoerana fandraisana ireny ankizy hiaran'ny herisetra na koa mirenireny ny andalana toy ny etsy Andravoangy. Matetika mamela takaitra amin'ny ankizy tratran'ireny herisetra ataon'ny ray aman-dreniny ireny. Fanadidina manokana ny Narindra Randrianomanana. Ny ankizy sy ny andavan'ny androm-piainany isan'ny tranga tsaikosehana amin'ny fitadidiny sy ny fianakoavany ny vokatry ny herisetra ara-batana na ara-tsaina miatra aminy toy ny famononana ny famonolanana raha tsy mahifa ny ainy miteraka karaza-toetra hafahafa ao aminy zany. Ohatra raha violé ilay ankizy taloha dia ohatra lasa titian'ny resaka zavatra ratsy, resaka sexe, resaka ohatr'izay izy tia miteniteny-dratsy, tia miboridandridana eny mason'olona ohatr'izay. Hitanao lasa agressif koa ilay ankizy aloha mazava ho azy, lasa tia mamono manodidina anazy izany ankizy kely moa indrindrandrindra. Dia raha ohatra indray hoe mbola voavono izy dia lasa ohatrany hoe navony takinina raha mahazo an'ilay ankizy dia ohatrany hoe tsy mandaitra aminazy, tsy mitomany, tsy ohatrany hoe fa zatra iaina zany ilay izy dia tsisy fiantraikany aminazy intsony fa amin'izao fotsiny izy rehefa voatarika. Tsy avalon'ny taona ny fiatsarovana ny mpizavan-tranga na dia mialabe aza ny ankizy. Ny manamaivana ny fiantraikany izany amin'ny sainy no azo ny fitoerana manokana tao. Mbola matady tsara ny nanjo azy ity tovavy kely vao 12 taona ity. Niara-nena tamin'ny biby aloha dia be da dadanay foana kapohany foana izay zozokonay fa mamanay nanjajana namonanay izy dia zahay foa manao raha dia izy mamorona foana hoe tsy manao raha dia avy eo afinony dia rangita dia vonono foana dia folahana ny tanana. Rehefa mitranga ny toy ny nanjoan'ny Maria azo atony navetrany ny fokotany. Ny fipetra raisin'ny fokotany ho an'ny olona rehetra izay manao adalàna ka rehefa tonga eto dia tonga dia alefany amin'ny ambaratonga mpahefana ny raharaha na izy manao adalàna na izy manao adalàna na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona ka manao adalàna dia tsy maintsy tonga dia alefa amin'ny ambaratonga mpahefana ny raharaha. Zay zany mikasika ny resaka ireo ny olona manao adalàna na mangalatra io na manao zavatra tsy mety rehetra
de tonga de alefa ny tompona andraikitra mivatana nandraraha ary zay eto de masitsika ihany mikasika ny resaka hoe fandrimpalemana zany sy ny sisa de masitsika ihany zay mikasika ny tranga irana palahelo tsantokanto tao an-damosina sy teo akibony no nahazany tovavy 1 taona tesakavomanga omaly ny irainy ihany no navandozy ary niezaka nanapitra miainy tao arin'izany tifarany izay efa empelatana ambitandra ny filaminana enina mianada izy ireo ka tsy fanao ity iray mpianakaviana ity ny mamono ireo zanany ny famafao nefa ity resaka tsy mbola nikasotarananay mihitsy zany izy fa ohatrany hoe manana olana amin'ny resaka taniny izy zany mahatonga anazy indraindray ohatrany lasa ohatrany zitindritina zany izy zany dia zany mahatonga anazy hoe nakasotanana mirina zany tsy miady saina be izy raha teo amin'ny kibony dia tany amin'ny lamosiny fa taty amin'ny kibony tsy dia nanina fa ny tany erina ny gaoka misy gaoka zany tany erina tsy dia nanina izy amin'izao mbola any amin'ny hôpitaly izy aloha tsy dia hoe matetika amin'ny mpanao an'ireny io moa le any tokantranon'olona zany saro-patarina be fa maherihery fihetsika zany indray ohatrany hoe olo mifohy dia matetika misy zanany vavy ray izay miady aminy matetika ao dia amin'ny zorona popri izy zorona popri dia teo aloloha teo izy nahita antsy dia raha vao nahita antsy teo dia lera ny tany lamosiny le zaza ny ikika le zaza dia zay voataitsy ireo olo ireo dia inona dia mbola tafidina le zaza dia zay navoany teo amin'ny tratrany fa ny tany lamosiny io vovoaloha tindrominy tamin'ny ato ny teo akaiky ny tratrany dia niripatra talabe izy dia tany aloloha tany izy ny tena nanindronaniny teo amin'ny kibony io fa tsy tety vitsy nefa mahery vaika ny famononjanaka mitranga tahaka izao eto amintsika matety mpitranga kosa ny hoe ray aman-dreny tsy mahazaka zanaka ary mitady hevitra anarina azy ireny raha izay mitondrana azy hoe tsy zakany dia vonovonono ny zanany dia tsy maintsy misy fanadihadiana lalina ataony assistante sociale anay zany zay vao mety hoe afaka raisina le ankizy satria nizoan'ny ankizy mihitsy ny amin'izay no tena voahitsakitsaka ny ankizy maltraité maro fa le hoe tsy zakandray aman-dreny vitsy ny tena hoe raisina zany hoe raha jerena zany ny ankizy rehetra presque ny ankizy rehetrarehetra zany ohatrany maltraité daholo mety amin'ny manaoty 10 isanjatonareo ankizy eto amin'ny centre dia niarany herisetra avokoa ny fanilalana no tranga matetika amin'izeo antony voalohany mahatonga ny ankizy tonga eto amin'ny centre raha ny ankizy vavy no maro anisa amin'izy ireo pejy efa kosa indray ny fianjerana amin'ny moto scooter ary ny loza vokatry ny fiarakodia no mahatonga ny 20 isanjaton'ny dona mahavonilona ny traumatisme crânien raha ny fanazavan'ny mpitsabo taoriny lalana manery amin'ny tokony anaovana aroloha dia efa manao izany ny ampahany betsaka amin'ny mpitondra ny moto sy ny scooter fanadihadiana hoentiny Ilta Asinjo mpitondra ny entina dia efa manao aroloha avokoa nisy ny faneren'ny mpitandro ny filaminana amin'ny fampiarana ny lalàna teo alohaloha teo efa resy lahatra nefa ny maro fa ny fitondrana ireny aroloha ireny dia mahavonjy amin'ny andro sarotra na dia tsy mahatana ny aina aza tena marina resaka sécurité fiarovana moa zany hoe aroloha io aloha zany natretony mbola ohatrany hoe fiarovana ho an'ny moto raha oharina ny hoe ceinture de sécurité sy airbag ny tomobile dia ny moto casque zay ny fiarovana dia miaro amin'ny loza ohatra hoe menjera le menjera aloha zany no tena miaro satria zany raha menjera ianao dia ianao za zao ohatra manao blouson fa ny loha zany raha tsisy casque dia io loha io no mitrisina amin'ny tany fa nefa misy casque le izy dia mba hito no mitrisina fa raha ohatra kosa nefa raha hoe tena hoe le midona amin'ny tomobile dia mba miaro anao koa io amin'ilay impact frontal tsy dia fitandremate aloha ny zava-dehibe fa ny casque tsy maharo fa mba miaro kely arak'izay azo atao fa ny casque tsy maharo araka ny fenitra iraisam-pirenena rehefa midona mafy na mianjera mafy indray mandeha ny casque iray dia tsy tokony anaovana intsony ankoatran'ireo karazany izay natao ho amin'ny fifaninanana manokana na ny compétition ireo tanora manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 taona no tena miditra betsaka eny amin'ny hôpitaly momba ny fianjairana amin'ny tony fitaovam-pitaterana kodiarana roa itony raha ny fanazavan'ny mpitsabo mila fandraisana an-tanana aingana dia aingana ny fahavoazana eo amin'ny losy ny azon-damosina izay matetika vao mafy hatrany amin'ny loza mpifamoivoizana loza mpifamoivoizana ozany tena be deabe indrindra amin'ireny accident mahazo ny maratry ireny dia eo amin'ny 70% io traumatisme crânien daholo
visy telo any ny neurochirurgie eto Madagasikara. Ny ray moa zany ato amin'ny Ravangelena Val, ny anankiray ary amin'ny hôpital militaire Resoavinandrina ary ny fahatelo any Fianaratsoa. Ka ireo service telo reo tena marary amin'ny neurochirurgie zany be dia be mihitsy indrindra moa zany fa amin'le neurotraumatologie le voadona amin'ny losy amin'ny hazo-damosina. Raha vao grave be le voadona amin'ny loha ka misy vaingan-drano anaty ado misy hématome zany dia mahafaty io raha tsy voadidy aingana dia aingana. Oharan'izay koa ny hazo-damosina raha tsy voadidy ao anatin'ny adiny enina na adiny valo ao aorianan'ny trangany loza zany. Ka raha toa ka marary avilavitra no manatona ireo service telo reo ohatra zany. Tsabo manam-pahaizana mikasika ny loha enina ampian'ny mpanampy azy vitsivitsy ihany no nandray an-tanana ireny karazana fahavoazana ireny teto amintsika hatramin'izay. Nanampitrotraka ny fivangongon'izy ireo teto Andrenivohitra ka nahatara ny fandraisana tanana ny marary. Nivoaka androany kosa ny mpitsabo manam-pahaizana mikasika ny dona amin'ny loha na ny neurotraumatologue misa 420 rehefa avy nanamafy fahaizana nandritra ny 2 taona avy amin'ny hôpital maro eto Madagasikara izy ireo. Araky ny sary famantarana hitantsika teo iny ho fanomezana fahafapo antsika mpijery dia isy ny fandarana manokana antsoina hoe mikolo hevitra. Arahintsika manomboka izao eto amin'ny fahitalavitra ary mandeha ihany koa amin'ny onjam-peo izany. Araka ny nambaranao teny am-piandohana eto amin'ny plateau-ny fampahalalam-baovao eto amintsika amin'izao fotoana izao ny tonian-dahatsoratra ny Cool TV sy ny Cool FM Enikadza Rakotomanantsoa iresaka indrindra momba io fandarana io. Miarabanao Enikadza. Miaraba ny andro dia miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa amin'ity amin'izao hariva izao. Fantaniana voalohany avy hatrany tahaka ny ahoana moa zany no endrika io fandarana io ary inona ny tena ho votoantiny? Ny endriny aloha zany satria maro ihany ny olona no rehefa miaona miteny eny an-dalana eny rehefa atao hoe miresaka mifanakalo hevitra momba ny tontolo iainao manjery eto amintsika dia mba mangataka hoe fa maninona no mbola tsy misy ady hevitra ao amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peokolo. Dia izay nisan'ny antony zany hoe fa malina ny etaetany ireo mpijery sy mpiainao-ntsika. Ny endrika isehoany araka izay hoe ady hevitra izay dia isy zany ny mpandray anjara ao anatiny ankoatra ny mpanao gazety ary 12 minitra izy io farafahakeliny. Endrika isehoany ihany koa ny atao hoe tsy olona ray na roa no ao anatiny zany fandarana izany hanainga ny ilay ady hevitra fa olona 5 no miaraka miady hevitra eo. Zany hoe raha amin'izay endriny izay zany dia isan'ny zava-baovao eo amin'ny tontolon'ny ady hevitra eto amintsika. Ary izay ilay isan'ny atao hoe fanamby betrakantsika amin'ny mahatanorantsika ataon'ny Cool FM sy ny Cool TV ametraka an'izay zava-baovao izay. Ny votoatiny indray dia iresahana ny momba ny atao hoe fiainana mponina amin'ny andavanandro. Zany hoe tsy hanao hoe ady hevitra zany tsika misavombona na hoe mpanao politika avo lenta foana no asaina, tsy anao tsika hoe karazan'olona manam-pahaizana foana no asaina fa arak'izay hoe maromaro izay ny olona asaintsika ao anatin'ilay izy dia be dia be zany ny hevitra ivoaka ao ary tena iresahana ny fiainan'ny olona na iresahana aktualité sy ny zavatra mitranga ary ny zava-misy amin'ny vanim-potoana iray azy zany. Fantaniana faharoa kosa ary mpijery na mpiaino tahaka ny ahoana indray no kendrentsika amin'ny fandarana io dia inona ny tanjona amin'ny fanatontosana izany? Tsara be mihitsy ny fanontanian'ny ando hoe inona ny tanjona olona tahaka ny ahoana ny kendrena. Mazava ho azy moa zany fa ny rehetra ny kendrena ao anatin'ilay izy. Ny rehetra satria ao anatin'io fandarana io zany no ezahantsika anehoana sy ampianarana indrindra hanabeazana ny mpiray-tanindrazana amintsika ny tanora tahaka atsika hoe ohatra ny ahoana tokony ho endriky ny ady hevitra hipetraka eto. Ny olona mantsy dia hitsapa hoe misy foana ny rehefa miady ny hevitra dia mifamaly ny olona dia tsy mifankahazo ny olona ireo sokobe mpanao politika ireo ahitana taratra an'izany dia lasa manao misy zavatra hafahafa mitranga eny amin'ny fiarahamonina dia lasa makatahaka ny aty aoriana. Ny zavatra tsara tsy pihana zany ao anatin'izay dia hoe tsy hanavahana an'iza izy io. Misy invité antsika ao anatin'ny fandarana mikolo hevitra. Mety mpivarotra anana ny asany mety mpitarika posy no asany fa ireny olona ireny mety afaka ametraka fanontaniana amin'ny olona asaintsika eto izay mety ho minisitra ihany koa na mety ho injiniera na mety ho dokotera
miresaka manodidina ny tontolo mpiarahamonina misy azy zay le hoe mikolo hevitra fikolona zany hoe natiana natsiana dia fanabiazana no apetraka ao amin'izy io a isaky ny zoma ariva moa zany a zoma alina amin'ny valora sasany orinan'ny fampahalalam-baovao izy io no arahana manomboka izao a dia misokatra zany ho antsika rehetrarehetra any atokantrano any ho antsika rehetrarehetra ny sehatra eto amin'ny Kolo FM sy ny Kolo TV ao anatin'izany fandarana izany a misy ny adresy misy ny serasera fa antsika mifandray a ho an'ireo izay te handray anjara amin'izany adiefitra izany. Eny ary hisoranao nitondran'izay fanazavana izay anasanantsika ampijery ihany koa ny fanaran'izay fandaran'izay sahady. Niverina niteraka resabe tatoato ny mikasika ireo bolabolana andramena nandeha niresaka fa nikasa hivarotra izany ny fanjakana ankehitriny miaikina eo anivon'ny ministeran'ny ala sy ny tontolo iainana fa sarotra ny mandinika sy manapa-kevitra mikasika ny hoe bois de rose sy ny azo sarobidy hafa taorian'ny atrikasa naharitra 2 andro tetsy amin'ny panorama izay ny farana andro any anefa dia nanao tolo-dalàna ireo voakasika mivantana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fanadihadiny. Tsy voafeny fitantanana sy ny fanaraha-maso ary ny fiarovana ireo bolabolana andramena sy ny azo sarobidy hafa rehetra eto Madagasikara araka ny tsokefitra nivoaka tamin'io atrikasa io. Ho an'ny bois de rose manokana, ny fametrahana ireo hazo efa nigazana amin'ny toerana azo antoka, ny fanisana azy ireo fanindrony ary ny fanamariana azy ireo no asa miandry amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fanapahan-kevitra mikasika ny anaovana azy ireo ary ny fivarotana ireo tahiry ivadika arena ho an'ny vahoaka no tanjona ka antony namolavolana ny tolo-dalàna momba izany. Dia voalaza zao amin'ny article vitsivitsy zany hoe inona ny produit azo varotana eto Madagasikara amin'ny varotra iraisam-pirenena. Ao anatin'io dia momba ny hoe inona ny sazy mikasika n'izay mandika an'izany. Ao anatin'io ny momba ny hoe fitantanana ny fitsandrana bois de rose sy ny bois d'ébène eto Madagasikara. Misy disposition particulière zany momba ny bois de rose sy ny bois d'ébène. Tsara ho marina sy averina ihany nefa ny fa mbola volavolana décret io. Ny fanodinan'ireo azo sarobidy ireo mialoha ny andranana azy no vahaolana tsara indrindra raha ny nivoatra teto amin'ity atrikasa no karakarainy ny sampandrarahan'ny firenena mikambana ho an'ny fambolena sy ny sakafo ity. Satria atrikasikana tetikasa anankiroa zany no nodiniana teto nandritry ny 2 andro. Voalohany indrindra aloha dia mikasika momba an'ilay hoe capitalisation de la réglementation forestière à Madagascar. Ny antony nanaovana an'io moa dia hoe ilaina rindrandray indray mandeha zany ny lalàna rehetra hatrany amin'ny loi forestière ka hatrany amin'ny acte non réglementaire rehetrarehetra mikasika momba ny texte rehetra ny forêt. Ary zay ny voalohany laharana amin'ilay izy dia zay le capitalisation zay hoe avondrona indray mandeha aloha zany lay atotakevitra rehetrarehetra zay misy dia jerena hoe inona ny tsy ampy, inona ny tokony ampiana. Ny fanodinana izany no ahafahana mamerina ny tamberim-bidy any amin'ny toerana namokatra ilay azo sy mamorona asa ihany koa. Eo amin'izay sehatry ny tontolo iainan'izay hatrany ivoreto amintsika ny consortium africain des fonds pour l'environnement na ny café izay ahitana firenena maherin'ny 20. Ny 12 ka hatramin'ny 1 septambra ho avy izao no atao any Antsiranana ny fifamindrana fahaiza-manao sy ny fanofanana eo amin'ny firenena mikambana ao anatin'ity sehatra iray miaro ny tontolo iainan'ity. Arahitsika ny fanazavana. Marina aloha zany ho antsika dia hoe zava-dehibe aloha zany mazava-dehibe azy dia hoe isika no mitarika an'ity tambazory ity ankehitriny. Zavatra lehibe sahady zay satria misy dikany zay amin'ny toerana nametrahan'ny olona ny Madagasikara zany amin'ny lafin'ny tontolo iainana arena voajanahary eto amin'ny Afrika. Zavatra lehibe zany. Zany hoe ao anatin'izay zany dia lasa ho fitaratra ny malagasy, Madagasikara ho fitaratra. Ianao no jeren'ny olona dia hitondra zavatra hoe ahoana zany le any. Eo amin'ny lafiny fitaterana anaovan'ny fiara-pitatitra olona ho ambin-javatra ny ain'ny mpandeha hoentiny ka mahatonga ireo loza maro isan-karazany. Teny Antsahabe indray no nitrangany lozam-pifamoivoizana vokatry ny fifanenjehan'ny fiara 205 sy ny fiara-pitatitra 147 ny azo anankady vato ny latsaka tanaty antsana ka namotika trano iray ity fiara-pitatitra entana ity. Nitsoaka kosa ilay fiara madinika nifanenjika tamin'ny fanampanazavana.
Efa fanaon'ny fiara-pitatitr'olona ny mifanenjika eny an-dalambe eo Perinasa. Raha nitranganisy tetsy Antsabe tamin'ny 10 ora sasany hariva teo, nifanenjika tamin'ny fiara madinika iray ity taxi be ity, izay efa nirimirimy nanomboka teny Anosy hiazana Ambozatovo ka ho any Ankadivato, ary izao nilatsaka tany Ankady nandravatrano ray izao. Voatojony loza moa dia nitsoaka ilay fiara 205 nifanenjika tamin'ity taxi be 147 ity. Teo alohako dia mifanenjika le rony dia nikopeny le teto zany ity dia tsy hitany intsony zay fika dia tonga dia tavalatsaka tany ambany tany le reny. Tapaka isatra ilay taxi be 147 raha ny fanazavana azo teny an-toerana. Efa nampitandry ny mbetsaka ireo mpandeha sy ny mpanampy ny mpamily, saingy tsy nanaiky ka nirifatra ihany ity mpamily ity. Notombanan'ireo nanatry maso fa mamy ihany koa ity farany. Zay tao anatiny dia rehefa niala teny Anosy be zany zay dia zavatra nitenenina atao dia hoe alefaso moramora ozy fa zalefa mafy ozy tandremo ozy dia mbola nataony ihany le izy dia ohatran'ny efa niteneny roa ny telo nefa tangambana izy dia nitrangy fisehoan-javatra io. Vona matetika miteraka zava-doza sy mahafoy ny olona ny tsy fahatomombana ny fiara tahaka ny tsy fisian'ny isatra toy izao. Efa zatra ny mifanenjika ireo taxi be amin'izao fotoana izao ka ny kilalao eny an-dalana ny zava-dehibe fa tsy ny aina tanterana. Tsy misy ihany koa ny fahamatorana na eo amin'ireo mpizany fahatomombana ny fiara na ireo mpamily mahakasika ny tsy mety ara-teknika, aina nefa ny lalaovana. Tokony ilaina fitandremana fanaramaso ny frein ny visite teknika antony fa mandratra olona raha ohatra izao. Tamin'ity indray mitoraka ity, navarina fa difinjanahary ny tsy nisy ny naratra na iray azy, na ny mpandeha, na ny olona teny amoron'arabe, na ny tao anatin'ilay trano ny faran'ity fiara fitaterana ity, ray kosa ny ainana fohy. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena, tsara fanomboana ny ekipa ny SOM avy any Mahajanga nanoloana ny ekipa avy any Amoron'ny Mania izay nandreseny ity ekipa voalohany tamin'ny 5 noho tsy misy. Torak'izany ihany koa ny FCF Mahajanga raha nanilika ny AJS2A avy any Alalanjorofo tamin'ny 5 noho ny aotra eo amin'ny fiadiany ho tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny baolina boribory lalaovan'ny olona 240 ho an'ny vehivavy fanavediana. Ny sokatra androany ny fiadina ny ho tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny baolina boribory lalaovan'ny olona 240 ho an'ny vehivavy. Kianja roa no nandray anjara tamin'ny fananana ity dia ny kianja be Mahamasina sy ny Tetsy Alarby. Hatreto aloha zany andro voalohany ny androany moa araka ny fantatritsika dia tonga somatsara daholo ireo mpandray anjara 12 avy any amin'ny likim-paritra 12 zany izay nisoratra anarana tamin'ity fananana ho an'ny taona 13 sy 14 ity ho an'ny vehivavy. Fandaminana moa nandeha tsara daholo ny fandraisana ny indrindra fa ny lalao androany dia nanomboka ara-potoana. Haritra 12 andro ny fananana ary dia tsara fanomanana taminatin'izany ny SOM avy any Mahajanga raha nandresy mazava tamin'ny 5 tsy misy nanoloana ny ekipa avy any Amoron'ny Mania ao anatin'ny Sokajy B. Toraka izany ihany koa ny FC AFA avy any Mahajanga izay nandresy mazava ihany koa tamin'ny 5 tsy misy ny AJS2A avy any Fenorivo Antsinanana na Analanjorofo atao anatin'ny vondrona C. Dia sabotsy ho avy zao ny andro faharoa dia latsinainy ny andro fahatelo quart de finale ny Alarby manasa-dalana ny zoma manaraka anio ary ny famaranana zany amin'ny lahady heriny. Anisan'ny mpilalao nisongadina ary voaositra ho mpilalao miendrika i Sofia avy amin'ny club ny Mahajanga ary notolorana fanomezana ihany koa ny tovavy. Faly efa nahazo an'le izy satria ny lalao tsara ka. Fanjaran'le mpijery anahy eo fa za miezaka fotsiny manao mba miavaka amin'ny namako zany mba manana hoe jeu individuel, manana fizika za, manana touche de balle za. Rehetrarehetra izay hiavako amin'ny namako zany tsy maintsy ataoko. Teo amin'ny vokatra hafa kosa indray ny Asoty avy eto Analamanga nandresy mazava tamin'ny 3 raha ny fanatrika tamin'ny Askam avy any Miarinarivo ny Tasy. FC Kanonina avy any Antsinanana nandresy tamin'ny tokana raha ny fanatrika tamin'ny Ademo avy any Moramanga na Aloatra Mangoro. FC AO avy any Ambanja Farisidiana nanilika any Askuf avy any Fianaratsoa Mahatsiatra Ambony tamin'ny 3 no ray. Niady ny feonina teo amin'ny FC Mapisy avy any Toliara Atsimo Andrefana raha niona tamin'ny FC Atafa avy any Atsimo Antsinanana tamin'ny 17 minitra fidirana voalohany dia nitarika tamin'ny 2 reto voalohany. Teo amin'ny fidirana faharoa nefa dia nanindry hatrany ny Atafana avy any Atsimo Antsinanana ary nampiana ny isa teny amin'ny solaitra be izy ireo 2-2 no isa nisarahan'ny rotota atao anatin'izay 10 minitra fotoana ara-dalàna izay.
hiato ny fananana ho amin'ny raha-pitsazoma ary toy indray izany ny asabotsy ho avy izao eny amin'ny kianjan'ny Mahamasina sy eny Larby. Tsy mena mita amin'ireo fifananana ho an'ny lehilahy ihany koa ny vitan'ny tovovavy malagasy amin'ny fiadiana ny tompontakan'i Madagasikara ankehitriny. Maresaka avy any ivelany vaovao fakely tao Frantsa nomeloin'ny fitsarana ny orinasa iray Piobkisoa. Antony namparenina ny lehilahy iray niasa tao aminy nandritry ny 7 taona ny feon'ny kisoa mpiny rehefa amin'ny fotoana hanomezana sakafo azy. Ay tafakatra 133 décibel ny feon'ny kisoa iray rehefa mikika amin'ny fotoana isakafoanany fanadihadiana. Mety hiteraka aretin-tsofina ary mankarenina ny feo kisoa. Nomeloin'ny fitsarana frantsay omaly ny mpandraraha iray Piobkisoa rehefa voapanga fa nanao tsinontsinona aretin-tsofin'olona iray mpiara-miasa aminy. Meloka noho ny adisoana tsy azo arena intsony ny orinasa Pelirazy na hoe coupable de faute inexcusable. Inona no zava-nisy? Nekena ho aretina vokatry ny asany na maladie professionnelle ny aretin-tsofiny Serge Personini 7 taona tamin'ny taona 2024. Niankina amin'ny fanadihadiana lalina nataon'ny mpitsabo momba n'io aretina io ny onitra ho aziny. Efa 5 taona ity lehilahy ity no nifanolana tamin'ny mpampiasa azy ary izao nahazo rariny tamin'ny fitsarana izao. Nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2025 izy no niasa tao amin'ity toerana fiompiana kisoa ity. Araka ny lalàna manan-kerana toerana, tsy tokony oatra ny 520 décibel ny feo na ikika tokony zakan'ny sofin'ny olona iray raha toka maharitra ny fahenoana izany. Fantatra nefa fa amin'ny fotoana fanomezana sakafo an'ireo kisoa ireo dia tafakatra hatrany amin'ny 220 sy 330 décibel ny herivaikan'ny feo kisoa eniny ka antony izao aretin-tsofiny izao. Mifarana hatreo iny fampalalam-baovao iny tomboky lasy tomboky vavy isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorana ihany koa ny Cléa Boutique sy ny Excellence Beauté. Manome fotoananao indray raha ampitso tahaka izao. Veloma tompoko.